fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny radio Don Bosco. Ity tantara ity dia novokariny ny radio Don Bosco rehefa ny famparesaka tamin'ny mpanoratra sy ny mpanatitosy dia ho raisina an-tanana ny fizarana izany ao amin'ny chaîne YouTube RTB Live. Koa ampahafantarina izay tompona chaîne hafa mba tsy hizara ny tantara vokariny radio Don Bosco intsony. Mamiratra jerena nosoratany Rajonar manana ny sombiny aina sarobidy ho velominy ony miatsany rina Vantso Anjarliva Lanto miaraka amin'ny Le Mec Arliva ary mihaja Tovrasana mamonjy sy Roland Ramanatsono nandray feo Anjarliva ny nanatotosa andro voalohany. dia arabaina le tsika fa tafataritojo anga vitany arabaina fotsiny izy tirina tolotra fa soavana be hitambarana zao ve le izy tsy tokony ho asiana rosazy be mihitsy eno a tena mendrika asiana fety mihitsy tokoa aloha e vao vita ve le tsy ny sitazitsika tonga dia niraisin'le tompona orinasa ho mpiasa raikitra avy hatrany tsika ro laty tena tsy napoziko mihitsy le ty za ndray aloha efa nanapokely any zany satria tsika sy alahy kosa ny tena niasa tamin'ny fona ritra ny resitazy reny ny akamasasany kosa ny ka manao alasa fay fotsiny na ny ora fidirana sy firavalana petraky ny lehibe aza tsy raha indro salako aiza mono voaray eny sady tsika sy alahy rery koa ne no sady tsy mba nifokany tsy mba nisotro tamin'ireo mpanao sitazy tao reny afaka tapabolana moa zany sika no anomboka hiasa amin'izay raha le fotoana no mentaly teo iny za no hoe afaka tapabolana mahery 3 andro satria 17 andro ny fotoana nomeny mba iomanantsika mbola manana fotoana tsara laha zany rahana mivoarika iroso mary azy amin'izay le tsy zay efa ilay any izay ny rahana izaiko tsy aloha ve miroso amin'izay za raha azy tia nahitasoako nenareo metika na za koa aza ndeha mba hitady vady amin'izay fa ny voly ty misy nefa vady tsisika laha ty le zazabapy iloza koa loha laha fa misy fotoana naisy voary zay am'roa way nefa zao ka efa latsaka dimy ok ary lesy za aloha dia tsotsotra kely bonjour chéri elabe ohatry ny inona tsy za efa saika ody mihitsy azafady kely voary mbola varinresaka tamin'ny tojo koa kiza tena leonao zany miresaka tamin'ny tojo izay mamonjy ara-potoana fotoanantsika kosy aiza verangako fa efa trady ny olona mijajirika eto miandro anareo fotsiny oka moa zay eky ny amanaraka ny tsy taoko tsony zany raha vehivavy aloha intojo indry natolotra dia efa nampiaya mihitsy angamby tianareo tsy mifakafoy ity ka fantatry ny tsara kosa nefa fonymbola kely zay dia efa mpinamana be eny na dia hoe mandrakizao aza tena solon-drahalahy tsy mba nananako aneky izy iny eny fa inona amin'izay aloha zany le voavolazainy lahy andao aloha anaty fiara dia antsika miresaka milamina na janoko a tsy matsy ny fiara ay ve mbola any aminao foana ilay tomobily andry tatanareo iny so mba efa ilainy le siny giazy ny lahy ty fotsiny tsy dia miasa amin'ny loatra neky io eny rehefa ilainy ve moa io tsy miteny ahy eo foana izy reto aloha misy sakafokafo kely sady matsakotsakoana no miresaka misaotra ka inona amin'izay ary ho nyty resaka ambaranao ahy kisakisa tsara mihitsy aloha ndre ataoko akeo to ilazako azy ianao koa zay zay ka lasao amin'izay ary ataovy bizo aloha eo amin'ny takolako eto dia lazaiko ko mba mamila fily zany raha olona ka eo aingana moa endriko
dia lazao amin'izay ary. mamy voary io manaiky no ampiakarokoravaka ny tokantranoko vendry andray za ve le resaka tianao atao anko fanga mo tsy anaiky ndry ina ary ty taitra be ty tsy hoe tsy anaiky re ay fa fantatra ao tsara fa mbola tsy azo tanterana ane zany raha zao fa maninona tsika mbola samy tsy miasako ka efa nahita asa neky ahy voaray tao amin'ilay orinasa nanaovanay stazy zay stojo sady tsara toerana zay ro lahy ao ay ve ay dia ivady amin'izay zany tsikako sady tena mahavelona tsara anao zay hozanantsika ny karamako zany aza manahany zany ianao e andray da ahoana manaiky ve zany ianao zandray ve moka ho antaniny ka tiako mba ny vavanao mihitsy ane malala no hiteno hoe eny eny ary eny re tompoko manaiky no ravaka ny tokantranonao manaiky no vadinao faly be oe aony eno eny fidobodoboko ny foko hoe ataovy moramora ihany re le fihetsem-po fa soanahirana eo ty ianao dia hono rovina zany ianao no iseho any aminay amin'izay zao ilazao ny fikasantsika fotsiny aloha ny endry dia za koa hidina any ambany vohatra ampandrehandry dada sy mama dia aorianan'izay tsika roa midinika an'izay fotoana mety raikitra zany ay dia zanysana ry neny ny vaovao anay sy natolotra vaovao tsara kosa aloha le hoe natolotra nahita azy tena mahafinaritra fa tianareo dia tsy mba nanangona akory fa mankany rostinga eny tena mampanahykely ahy zazazatra ny antange enao io ry voary aiko tsy ahazaka tokantrano any mariny neny koa zany efa olon-dehibe ny ary neny haiko tsara ny atao hoe tokantrano sady hatramin'izay nafatesany tady izay aza tsy mba niantahanty izany intsony ako sady ny karamana tolotra ny erineny ka tena betsaka zany ie naseho any ahy mantsy ny contrat de travail dia nisy ny karamany tao fa gaga aho nahita ny marobola ny karamany taoko nenga ahoana tena mampime akoa tindritika tsy vitany vola nge anaka ny eo atokantrano eny fa zany hoe rehefa tena vonina sy tapa-kevitra indry dia mitsodrano tianeny mahantra aiza koa neny izay mahantra eo ary ena ary tomangano any ity fa maninona eny raha mbola teo mantsy ny rainao anaka dia ho safinoniky ny asambarana izy raha mandre fa hanambady le vavitokany tsy fony indrindra aza manao izay ampitomana eo moa neny azafady ary rerana nome alahelo anao ny teniko dia rovina zany no irosinareo tokony makaty zany izy idinidinika an'izay tokony atao ie ho avy mihitsy izy ka mbola ho any amin'ny ray aman-dreniny any ambany vohatra hoana izy ampandrehan zareo dia avy eo makaty amintsika tsara tsodrano rery zanako vavy io misaotra ry neny mino ahoana chéri mba moay akanjo hoe za zafady fa ivoaka ary aveo fa ho aiza ianao andeha asa re za ka ho aiza indray moa ny nareo zany ry tavita dia tsy maraina tsy atoandro tsy alina fa dia asa foana ny mameno ny fiainana ka atao hoana re zay anie le asa tsy efa nampiomana anao kosa ve za talohan'ny vadintsika hoe izay any manambady mpitandro filaminana izany anie ho aka mila mazaka fisaraha-toerana matetika mino aza malahelohelo be ohatran'io moa
mitondra voaka ninao vatiko e. Ka ndraindray akivy ihany fa zany hoe afaka ho aiza moa e. Miandry ny fiverenanao eto foana zany ako. Tsapako kia fa zao foana ny ataovy an-tsaina tianao aho naizanaiza misy anahy na tsy eto lava aza dia izay ny tsarovy tiako ianao sy io zaza ao akibonao io. Misaotra Davida. Tsisy fisaorana izany e. Ny olana koa ne dia tsika ty ambanivohitra be aty no mipetraka e. Dia maninona? Dia mangina be ery atiako. Any ka vao tsy eo ianao dia tena mahatsiaro mangina loatra. Ka atao hoana ray kia? Izay ny afatry dada fony fahavelony hoe karakarao ny tanàna rehefa maty izy. So lasa tanàna olo eo ty trano nandaniany vola makareny tiako. Sady amady anatandry koa nge fa eo mba hanala fanginana andry e. Eny ary. Ary reto aloha ny akanjonao e. Mety aminao reto? Mety foana re izay ataondry eo e. Rehefa maivamaivana fotsiny dia efa mety. Allô, bonjour Mino. Manahoanareo any? Bonjour voary. Salama tsara kia. Ny kiboko ato efa tazana be. Tonga vatira ijery. Ka izay mihitsy neny ny tsoko andry e. Mikasa nidina any aminareo any amin'ny herinandro nefa le lalana tsy dia tadidiko tsara. Zany ve? Andrasoko fa asaiko alany amady any ria. Ary somba manahirana azy aki izany. Afaka manoro tsara ny fialana rehefa tonga any aminareo fotsiny angendry e. Dia eo any tsenaina? Ehy, tsy misy manahirana izany e. Izy ary zao faly raha hitany kozina keloko. Eny ary raha tsy mampaninina azy e. Amin'ny herinandro izany mihaona. Efa tsy andro-kerizana hitanareo any izany ekiko. Na za koa azy neky e. Mandram-peona vetivety ary. Bisous. Bisous. Fa ho aiza tsara hoe ndry ty? Andeho any amin'ny misy amady aho ako. Ndry, fa inanareo moa izany misy amady? Ay, tokoa moa mbola tsy fantatrao. Zanaky ny ravavineny zareo. Penataray tapo zareo reo. Fa izay koa tena mifandray apo be a. Tena tondray tapo mihitsy ny fifampitondranay telota. Roa ihany mantsy nateraky ny dadabe sy ny bebenay dia ny mamandro Mino a sy neny. Any ka lasa tena lasa tondray kibo daholo izay rehetra. Ay ve? Sady ndreko moa vavy tokana raha teo? Izany mihitsy. Sady vao telo taona monjany amaty dia maty ny mamany. Dia neny ny tena nitaiza azy. Dia roviana tsara moa ndry no andeha? Amin'ny herinandro avy eo. Dia lozandrirereto kosa ve izany izay? Sy vetivety fotsiny ange. Sady anao totsoko ngamotsy hoe andeha sitaka kely ny renivohitra koa ka. Andeha izay. Mba hanala azy kely ihany mba fanaovam-beloma amin'ny mampianatra sy ny mahaselibatery. Fa izany hoe aoriana kely ny andehanandry. Mbola ho any amin'ny dada sy mamany ambanivohitra mantsy a. Dia aorianan'izay le poroanay sy ratotso. Indre tsara ary ny ampandehanana any a. Aza matahotra kiseria. Tena hoendry be tsy misy ohatran'izany a. Efa kaiky ho tongotsika ary bavy kely e. Oa to tsy mahita trano mihitsy ary amady. To alaala be daholo izay jerena. Tena dezaka aloha aty e. Mandeha 5 kilometatra eo tsika dia tonga ao amin'ilay trano. Tsy misy trano mihitsy manodidina an'ilay tanàna Andrimino. Mbola mandeha 10 kilometatra miala eo amin'ilay trano no vao mahita trano vitsivitsy. Dia tsy mampatahotra ve izany trano mitokana be izany ry amady? Marina mafy aram-basa hipetraka amin'izany. Ka trano tsy tavita vadiny Mino n'ilay izy dia tsy fony ilaozany.
raha ny toeram-piasan'ny davida angeka 10 kilometatra mialan'ny tanàna hoe fa tena leona ny vezivezy mandany gazoalina aty toy izay hoe andao an'le trano atyko. Tonga kitsika. Tsara n'izay tanàna re zao e. Tena tsy mampino hoe misy an'izao aty ambany vohatra lavitra be aty. Raha mahita ny ao anatiny ary ndry tena mety ho gagako. Afaka tonga dia midina ny fiara ndry e. Sady fa io mikopakopaka eo an-davarangana io koa mino. Zay aloha fa metraka fiara eny amin'ny garage a. Ndraiky e, tena faly mihitsy aho mahita Ndry. Na za koa zany eky e. Jereo sady kibondry. Marina io tsy ho teraka amin'ny herinandro raha tia beny. Mbola vao 9 volana kio a, mbola misy 2 volana eo. Fa mandro solo Ndry e, dia mipetrapetra. Eny eky a. Tokony mba mijanona aty Ndry mandra-paterako a. Tena satroko dia satroko tokoa kisange mbola misy zavatra homaniko izay eky a. Zany Ie. Hanambady angeky ary zoky. marina hoe Eno a. anambady anizaka Ndry, natolotra ve? Ka ho iza indray moa. Raha sitrapony tompo dia atao tsy ho ela andrara. Zany no antony tsy afako mijanona ela aty. Ndry, andeha zany Ndry raha zandry malahy. Tsara tsodrano aky a, ho feno fiadanana fiainatokantrano Ndry. Misaotra aky mino a. Aleo aloha kijery ilay sakafo natoko ao a. Sady Ndry zao efa haiko fa efa noana mafy a. Ie, tena tany amin'ny vilona ny sakafo farako. Mahazo tomana aky a. Misaotra aky a. Sady matsiro aky izany sakafo Ndry izany ka. Tena mahafilotra. Ndry koa ky dia be dokadoko eo ka. Marina e. Fa iamady nga ky tsy mihinana. Roviana aky amady vao alo amin'ny lavazina fiara ao a. Isaka ny avy mandeha izy a, dia tsy manaiky raha tsy madio mangidy ilo izay fiara hoentiny. Fa lavitra aloha aty aminareo e. Sady mangina. Fa zany hoe mba hafa koa neky ilay mba miova rivotra e. Zay mihitsiny. Fa tena mangina sy mitokana tokoa aloha ny tranonareo e. Tena mba tamanaka Ndry mipetraka aty ka. Tena marina e. Raha ny sitrapoko ve ky dia hipetraka aty amin'ny tezaka be aty. Tsy havana, tsy namana, tsy mpiara-monina mba hita aty fa dia onjoonjoko samy rery. Soa ihany aloha amaty fa mba nanaiky ny fiangaviako ny hipetraka hiaraka aminay aty e. Fa raha tsy zany angamba dia lany trano tato a. Fa iamady ve zany aky tsy manana eritreritra hitady asa tsony mihitsy ankoatra ny teletravail ataony aty io. Hatreto aloha e, malahelo akoho izy ny tena marina e. Satria fantany loatra fa mangina be aty rehefa tsy eo izy. Fa ndao aloha za mba hoety hijery ny manodidina raha sitraky Ndry e. Ndao ary. Tena talatsona aky mijery ty tanànanareo ka. Zany ve ky? Fa tena mpanan-karena aky ilay vady Ndry ka. Marina e. Jereo ny tranonareo e. Lioko zapeta olona ny entana ato anatiny. Ny fiara to mahita maromaro aho tazako kely tao amin'ny garage nareo tao. Ny tokotany vita raitra dia raitra. Tena miadana aky Ndry ka. Raha mba fantatry Ndry mantsy aky a, miadana eo ambonin'ny arena aky fa mantra fity a. Oatra, mantra fity ahoana koa? Zany fa tsy tia Ndry Davida ka. Ty saingy tsy mba manana fotoana izaran'izany amiko aky a. Asa foana. Tsy maraina tsy alina aky a. Tena hoe leo andraindray.
Iamaty moa dia mavita manery any davida hijanona mihitsy rehefa hitany fa malaheloelo iny a dia eo dia mifanditra eo izy ireo lakindringa ahoana ka atao anary izay le hoe mitady vola samba mitady vola dola ihany any akiny ray mpianakaviana rehetra saingy ny nato efa andevoziny asa loatra ndraika sady filazandria azy koa zaniko kapitandro ny filaminana kosa ne ny asany normalina be raha miasa lava satria efa nanao fianenana ho an'ny tandrazana ne izy ireny eny marina aloha izany fa andrayindray to makaloe be ihany akika misy an'izany 10 andro tsy mody atrano izany any aky izy manao opération ana tany lavitra any indraindray aza vao tonga kelatsasakady anao tatrano dia efa maneno indray ny telefona hoe misy asa maika dia efa lasa ohatrany tsy teo indray fa tsy efa kolonelina moa izy iny ie fa tsy etiketi-poana kaikity anaram-boninahitra ity a za ny hevitra fa rehefa ambony grady dia mba efa milamindamina sy mibaikobaiko sisa kay tena vao maika aloza rehefa mbola mamelona sy mampidi-bolaka izy dia raiso zava-dehibe izay matoa mantsy izy manome vola ampy andry dia tsy mizarazara izay ny karaha mafandry irery maneno ane izany telefona andry izany natolotra ity allo natolotra vaovao efa hody ravaka pitso izany ndry zanody dia izay anaingako ay tokoa moa mbola andeha nareo stojo dia tsy fakahita elaela mihitsy izany tsikako izay sy le reny tsy ahatrelany herinandro izay no mijanona any farafahelana sady rehefa avy any izay dia ho tanteriko aminao ny dinidinika sy dada momba n'le rahantsika eny azoko soavadia izany nareo misaotra kia dia soavadia koa ndry raha afaka pitso misaotra za ty tonga voary andeha so dia mba mifahatongavako mihitsy aza ny ampandehana azy io ry mino aiza koa rery davita asako tena tsy maintsy mandeha rehefa mbola betsaka ny zavatra homaniko any andrenivohitra any raha ny satroko izao ne dia nijanona aty mandra-pahaterako mino fa mino tokoa ve moa tsy efa hiakatra iandry andro any tanahy efa akaiky any dia tonga izany ray volana izany fa aty any izy nge no miteraka dia iza no ampiteraka azy aty amin'ny tany tsy misy dokotera aty akory efa misy dokotera nafarako any afaka tapabolana izy dia efa saiko mijanona aty efa izy foana ne nampisafo amino karaha sendra misy fahasarotana moa izany dia ahoana ka lavitra ny eo iny lalana iny efa ary fitaovana re zany olona izany dao amin'izay rery bavy efa velona ngety iny fiary ho avy rery amady izay fa mandra-piona daholo ry reto mirary soa velomy voazy aiza ho aiza ity tsika izany izao to efa kilometatra maromaro ihany izay nandehanantsika izay nefa dia malahelo amin'nylaza amin'lahy fa mbola tsy misasaka akory ny lalana oka le ty izany ve hotodiny ray andro raha izany no fandehany tonga ka izany hoe atoandro be tsika vao tonga tapakandro eo mantsy no makany andoha masina raha miala mary any eo amin'ny villa sady tsy mijanonjanona mihitsy izany fa inona le tsy mba zavatra tsara any rotojono dia tena tia tany lavitra ty mihitsika no anala azy le fiainana mitokatokana sy mahangingina mihitsy le sy mahafinaritra sady voadidina rano le trano any afaka manjony tsara tsika ro lahy rehefa any haiko mantsy fa talentany lahy mihitsy eo manjony tanindrazany tadam-pialaina iny aty ay ve dia tsy misy mipetraka nefa dia tena toerana mahafinaritra be ry dadabe sy bebe moa efa maty daholy ry dada nanorom-ponenany amin'ny sisy tany hoe fa inona ity zany zavatra mitoboka be izany oay dia ho sanatry misy simba ve izany ny fiara ity andraso hoe le sy jereko inona ity misy simba ve tena pneu ity ny vaky tena loso ity fa tsy pneu de secours ve le aorianao eny izy mihitsy io fa ny olana dia tsy misy clé anoloana azy ato tena dino any amin'ny villa daholy sika nefa ity tena tiakodaoda be tsy misy trano na dia anankiray aza raha fitady diako ty toerana ity zao
dia mety mandeha 20 kilometatra io tsika dia mahita tanàna. Maninona? Zany no ah. Dia adiny firy zany no anaovantsika an'izany 20 kilometatra zany raha dia tongotra ko tsy ho maizina ve vao tavaverina avy antsika sady efa miromay folo taondrana izao e. Ka hijanona eto aza fe aty amin'ny route secondaire aty iny ka tsy misy fiara mandalo zany raha tsy indraindray. Aleo izay natao e, aleo mandeha mitady client amin'izay ahitantsika tanàna hitantsika voalohany ihany tsika dia sady mitondra an'ireto tsakitsaky reto entina eny an-dalana. Okay ary, aleo izay no atao. Tena tratrariva le tsika izany ry tojo a. So aza fa mba nanana clé le olona tao amin'ilay tanàna iny fa raha tsy izany dia tena teo tsika nondraisinako. Ary tahiry mafimafy amin'izay aloha fa mbola lavidavitra ny eny lalana e. Ny andro ty efa maizina. Olty a fa tena ty ve aloha ny lalana ohatra ny besam-panana be mantsy ny lalana tiako. Lahy efa ela tsy tatio sao dia mba tsy hatadidy lalana ntsony mantsy. Lesy ny lalana indray ny mora tadiny satria mivily miakavanana foana mandrapatonga eo amin'ilay tanàna atao hoe Antsena kely. Dia rehefa tonga eo amin'ilay tsena kely dia 4 kilometatra sisa? 2 kilometatra sisa eo amin'ny tsena kely io zany a no somary misimisy tanàna fa le tanàna le antsika tonga dia trano dadabe ihany nao. Oay fa inona ity zany? Eno aly faona no mijanona lahy. Ohatra misy zavatra vohitsakana izany le ty. Ao ivoaka jerevako an'izany. Andriamanitra fa inona le teny ao a? Tena olona ty vohitsaka ty ry natolotra. Maninona tsara? Andriamanitra fa lozina ary ty nanitsak'olona. Ao hoe tsy lovy aloha jerena hoe mbola velona ve sa ahoana? Ny andro koa mantsy ty tena maizim-bolana be. Le jiron'ny fiarantsika koa tena mitsolopolopoko. Andraso aloha ampiretiko ary aloha ny lampon'ity telefony ity. Zay tena efa maty ty. Maninona tsara le ty? Efa maty ho aty. Jereo ny lohany tonga dia vaky be tsisy ny raisina tsony. Andriamanitra lozina re ty tena zay le ty avo tena higadra rotojo a. Le fiainana kely voasaika miratra iny ve le tsy dia ho fonja ny toyany tena loza lesy. Kalma ihany aloha e lahy e. Ary misy telefonina nipitika ry ambozaka ry izany aiza hoe jerena an'ity olona vohitsaka ity zany io satria mitovy amin'ilay akanjo nanaovany mihitsy ty. Blouson cuir mainty no atao amin'ny sary dia io koa ny azy fa blouson cuir mainty. Hoe hito na ny volony aza mitovy misy sanga lavalava avy ao aoriana midika izany fa tena izy le teo ary olona manana maha izy azy izy raha amin'ny sary amin'ny findaininy jereo ny endrika malandilandina ny fiara akany sary koa toa irony raitra be irony. Tsy ho amelany eo avan'ny olona io aletsy fa mety tena higadra mandra-pahafaty koa. Andao lesy hoentina ny manam-pahefana io sitrany miena kely ny sazoko satria tolobatana. Olontirana tolotra andoranga hitsoka. Hitsoka? Eno a tsika ny aty akodaoda be aty anga misy mahita hoe nandonana io tsika. Tena tsy mandeha amin'izany ny saiko mariny. Tena nentsika ny eritreritro raha hitsoko izany Oltia tsy fanahy ny lany eny nanitsaka an'io e. Dia izany ve no anymba lany ho avy laka tsy ahy io na olona mamy na marasaina na tsy fantatra hoe andao litsy ndao tsika hialy eto aingana. Dia ahoana ry izany no atao? Andao azy aingalalahy zavatra tsy nihinana atao io ve lesy fa accident tsotrany io e. Tsy ampiverina ny maty ny fitondrana io any amin'ny gendarme. Aleo afiantsika tsy ambozaka kely etsy ity dia ndao hiala aingana. Eny ary.
dia lasa tokory tsika ilay soritojo dia navelantsika teo ilay fatin'olo. sy esy aza miasa saina be amin'izany lahy lalana lompanjinina raha nitolo-batana tany lahy raha avatreo ny amin'ny lasy voary. Manao inona irery amin'iny lalana mangina be iny zany iny olona iny. Izay iny lazaiko any lahy hoe tsy hay ireny na olona mamo avy any amin'izay alehany ihany na ahoana e. Mety ho isika mihitsy iny foto tamin'ireny. Olty fiara iny rotojo Ie ary toa manakana antsika ary ane izany. Tokoa zao aloha kalma ihany lahy. Tena aza manao pôzy mataotao ohatra hoe lahy fa mety hoe misy zavatra tetaviny fotsiny angamba. Ay tena kalma ho ahy lahy. Eno a mba ampidinikilo ny fitaratra azavady. Fa ahoana Ramose? Salama daholo ve? Fa nisy zavatra niseho anga? Fa zavatra niseho ahoana moa Ramose? Ka hitako nisy rany eny lohan'ny fiaranareo e. Dia zany nanakanako anareo. Hay nanitsaka alika izay tary aloha tary alika manapaka lalana. Ay ve ary feno ranalika koa zany tary any asoferako. Jereo ane ka nanakisaka azy dia izay no natonga an'io. Ay ok zay fa bon voyage nareo. Ok ary. Olty zay vao tena hotratrysika tena hitany tsara le tareako teo tena nitsoloviny tsara mihitsy angily ty. Leo fa tonga dia entiko mafy be ty fiara ty aloha ka amin'izay mba tsy mahita ny lalantsika iny. Maneno ny telefonina lahy. Ivoary ty. Allo allo. Coucou, efa tonga ve? Efa tonga izay. Ka mbola maheno feona fiara? Aleo ki rehefa tonga any dia atsokony ry fa ohatrany tsy dia maheno tsara koa zany. Ok ary. Tandremo anery natolotra milazalaza amin'izao na dia amin'ny voary olo tiany laza. Tena leo atsika mitsamo mare zao zava-misy izao. Enle tsy. Oay efa misivy maraina otry ay ve lahy efa taitra. Zany iletsika tena tsy natoro mihitsy. Tena matahotra ry ty Rotojo. Ohatrany hoe isy andondony zany foana ao am-baravaranao. Fa tsy lahy rery anie na za koa aza inty varaina ina vao mba nahita torokiry. Tena tsy afaka ao an-dohako mihitsy ny sarin'ilay bandy vohitsakitsika iny. Alamino lesy aloha ny saina tsy hahavan'inon'ino zao tao ohatra lahy zao. Aleotsika aloha hijanona herinandro aty fa raha izao tsika mandeha any mety mbola manao constat eny ny mpitandro filaminana. Fa ahoana ary amatiny mbola tsy tonga ihany. Voary tena namafy mihitsy hoe malariva ihany izy dia miverina nota ty le avana natitra azy iny. Atsoina ny findainy tsy misy mandray ary Davidy ny tonga iny ary toa afavabe na izy zany. David, bonjour, fa tsy zavanga ialahy chérie. Bonjour ny vatoko. Andao aloha any an-trano dia antsika miresaka. Fa misy inona letsy a? Tony aloha ndrifandria anie ka manananaka e. Ao rehefa efa tony be mihitsy ahy e. Dia lazao amin'izay? Maty aky amandy a. Maninona tsara? Efa maty ahoana ny anadahako e. Tena tsy marina izany. Tsy marina ho azy zany ka. Kalma ho andry. Maty izy aky a. Mahery izy ndry. Maty vohitsaky ny fiara izy dia vaky be ny lohany. Tsy misy amatarana azy tsoy. Andriamanitra. Olona nitondra fiara izy ko vohitsaka ahoana? So mba tsy izy re zany e.
Iamady a tsy ianao izany ho ahy e. Ino a kalma aloha andry eo aloha sotro ty rano ty dia amboaraka iny fosiny saina fa tena Iamady zany hitako izany a. Za mihitsy aneny nahita azy ny tsirara be sy tsy misy aina tsony. Ka ny mahagaga any dia ahoana ny lazanao fa vohitsaka izy izy anefa nitondra fiara tsy azoko. Ka mety hoe nalain'ireo tsy mataotody ny fiara ohatra dia avy eo noseny Iamady satria tsy hitany fiaran'ny Iamady hatramin'izao e. Andray re tena tsy vanina tsy mataotody izay navita an'izao tamin'ny anadahako e. Ao rehefa tsy hamelantsika izay navanina izao a sady misy fanantenana kely ihany anie satria ny fanena tamiko le fiara nanitsaka azy. Ny fanena taminao? Fa ahoana ny lazanao fa izany fiara izany nanitsaka azy ka? Karaha kilometatra ny alan'le nahitako ny fatin'ny Iamady anie dia nahita fiara niosindra e. Dia rehefa nisakanako dia lazainy fa alika hono ny voahitsany kanefa ny tarehany aza feny rà koa. Izany ve? Aza matahotra ianao fa tadidiko tsara ny pôzipozin'le fiara sy ny endriky le mpamilan'io fiara io e. Fa tsy maintsy karohako iny e. Fandao amin'izay aloha tsika ho any amin'ny morgue. Any mantsy misy azy. Iamady a. Kalma ho andry mino a kalma ho a. Fa misina re miantsoantso ohatran'izany nareo e. Loza nge anaky mato ny Iamady. Iza ny teny an'izany? Ka ny antso teo davida vadiny mino. Andre kakako. Fa ianao navady azy? Fahafatesana nge anaka rehefa ho avy dia tonga hiakatra ty hono ny razana ny atoandro sy davita dia atytsika mahita azy. Tena tsy mino ahy e. Rovina moa tsika rehetra izany no andeha hody. Vo 2 andro any ity izay ny lasa e. Tena mbola afaka 5 andro any tsika farafahaingana vo tokony hipopotra amin'ny lalana iny. Nenaly tsy angamba dia tsisy fiainana vanina tsony manomboka eto. Tena tsy voakosoka ato tsaiko mihitsy ny zava-nisy. Na izazany e. Nefa mino lesy fa tsy maintsy adindro kelikely iny rehefa ela ny ela. Misy SMS nalefa ny voarity. Bonjour ela. Salama ve? Rovina no miverina. Aty aminay misy problema be. Rehefa tafaverina-nareo dia tantaraiko aminao mivantana. Zay fa mahazotoanareo roalahy. Fa problema inona koa ary zany? Tsara levenana iny ny maty izy mianakavy dia mahaiza mionona daholo rentsika mianakavy a. Ekena hoe mafy sy tampoka loatra iny saingy mila manamboatra fotsika. Indrindra ho andriry mino a. Eny iezaka arak'izay tratrako any onona. Maninona moa ianao raha tonga dia mijanona aty e. Satroko dia satro tokoa ry neny to saingy efa programa vitany any mivady hoe any any hiteraka. Misy dokotera efa mikaramana manokana hikarakara sy ampiteraka mantsy andry. Tsy aleo ve aky aty a. Hafa ihany ange reto izany eto anivon'ny fianakaviana izany rehefa hiatrika fiterahany e. Dia aleo re izay rehefa izay mety aminy. Sady le mpampiteraka io neny hijanona iray volana any mihitsy. Za aloha anaka dia tsy mba ila mitsaina amin'izany fa dia tsy maintsy hidina any alohan'ny literahanao ka marina e. Misaotra rery totoa. Marina le tsy raha ho zakako ny andalo amin'ilay toerana nanitsahantsika n'ilay lehilahy iny. Na zaza nefa atao ambony moral e. Tena mangofotra raha tojo. Mangofotra ny tanako. So ihany fa ilany tondra ny fiara fa raha za angamba dia tena tsy haiko tsony. Fa na za io aza ngeka mangofotra koa e.
fa izany hoe miezaka tsy mipanika fotsiny a. Bonjour ela. Ela lay zanika. Zany veky Fa nga kosa tsy mba ela tamin'ny lasa fotoana lavalava tsy neonantsika izay ka. tsy hoe zany kosy zaza tena nalahelo beko. Dia ahoana aloha e? Vonina eona amin'eny amin'izay zany ela io. Efa vonina ka tonga dia any zany direction antsika zao a. Mazava ho azy. Za efa dodiny ry ampiaonanareo sy neniko. Zany Natolotra. Fa tovariana be. Ahoana ozy indry teo? Jereo moko ndresako aza tseno lahakory. Azafady ake mbola variana amin'ilay familianany a. Natolotra Ahoana ake? fa ilanga manan'olana. Olaninona? Tsy manan'olana zany a fa ndriko. Ka ohatry ny hafahafa zany ela. Tsy hafahafa zany a fa hafahafa ahoana koa ary. Ohatry ny lasa mangingizy zany ela hatramin'ny eonantsika teo. Aiza ve ka nahory karaiza tsy mila any efa dia herinandro mahery tsika tsy neona. Isan'andro nefa na ray andro tsy tafahoana azy tsika dia efa batabatailina tahaka n'inona rehefa miona. Ka hoajaniko zany ty familiny ty dia horoako ndry. Sy raha maso tsy miaraka mampatiny ela. Ndriko ity be exitina zavatra kely ohatran'izany dia masorena ndry. Eny kely ozy izy ianao zava-dehibe amiko zany. Eritrereto anie nandefa message taminao aho hoe nanana problème be. Raha fahalalako anao hatramin'izay dia tsy andrinao izay eonana hitantarako anao ilay problème. Kanefa indrisy fa tsy mba ho anaty lohanao akory izay mba hoe anontany ahany izany e. Azafady ake chérie. Hitandry stressé be amin'ilay asa manomboka ravaka pitso io dia izay mahavarimbarina io. Ka tantarao amiko amin'izay ary zany problème many malalako zany. Sy tsy gazy efa tonga eto aminayko. Nidinidinika amin'iny ato aloha no hatrehana fa avela ho any zany. Izy aloha ndreniko ry Natolotra. Dia izy kosa ry neny Natolotra. Rehefa lazaiko aneny. Faly mahafantatra anaka. Dia toraka izany koa faly mahafantatra ny neniranivo. Efa niresaka momba ny fikasanareo roa kely any moa zahay mianaka tato e. Fa mba tiako anefa ny io mba ilazanao ety masinay mianaka ny tena antondianao marina. Za moa eto sady ray ny reny fa ny ray ny voary efa nialo lalana antsika e. Tonga eto ary neniranivo mba ampafantatra anao fa manana fikasana iroso amin'ny fanambadiana amin'izay izay roa. Izay moa efa 5 taona niarahana fa noho ny tsy mbola fananako asa hatramin'izay sy noho ny fianarana dia tsy afaka ny mbola nyroso izahay na dia efa ela aza ny nanana fikasana. Ahoana moa tsy ho sitraky neny zany ka. Sa ahoana ry neny? Rehefa tianao sy mahasambatra anao anaka dia sitrako fa ahoana ary Natolotra? Efa fantatry ny ray aman-dreninao ve aloha izao fikasanareo izao e? Efa tany nampandre azy ireo an'izao programana izao ka. Efa vonina daholo ozy zareo ny kisosiny akoho. Fa dia miandra ny fotoana sisa e. Dia raha ny vinavinanay dia aleo re mba any ambany vohatra no atao ny soratra sy ny mariazy. Any aminay mantsy efa misy grande salle be mahalany olona arivo eo. Sady efa feno fitaovam-pilanonana ao amin'ilay grande salle. Manambaka n'ireny espace aty Antananarivo ireny fa aza matahotra nareo e. Tsy maninona mihitsy izany ka. Dia andeha izany ianao ry zanako vavy. Lalam-pianana tsy maintsy izora izany ry neny a. Sady izay nge ety arivo ihany nipetraka e. Fomba ny ray aman-dreny ihany no misento kely rehefa fotoana ohatran'izao. Dia afaka 4 volana eo izany no eritreretinareo atao izy ity. Afaka 3 volana eo no eritreretinay. Izany hoe ho avy ety aminareo ny dada sy mama amin'io volana ambony io.
dia amin'izay fotoana izay tsika manapaka daty. Tonga vasoa izany fotoana izany ry anan-kisana io. Fa mandeha ana lory voary alaivo ny mofo mamy ao ambony latabatra hoe raha tsika mihinana eto Eny ary neny. Ie dia misy jus koa ao anaty frigo ao. Dia mitondra vera. Eny tompoko. Zany mampanensoana iry amin'ny andro amin'ny 20 alina izany. Andriamanitra, tena matahotra. Iamady ity tsy mba hetsono foazina rehefa matahotra. I David ity miantso ity. Allô David, fa ianao nga sainao ambaravaranao zany? Ay ve? Zay dia efa ela be rindry vao mamoa varavarana. Dia mbola ianao indray ve no mitrerina nefa ny olona zato efa saika maty ny tahotra? Fa inona no mampatahotra anao ato e? Zao trano zao ve moa tsy ampatahotra e? Tsy trano ola akory ka hoe atahorana isy matoto. Ny fitaovana atao trano moderna daholy. Ka tsy hitako mihitsy izay ampatahotra anao io. Vehivavy ange ary David e. Ary sao dia adino koa fa aty anaty akatany misy ny trano fonenantsika e. Tsy misy mpiara-monina fa dia onjontsika samy rery. Ianao amin'io amin'ny 20 alina mandondona ny trano kanefa fantatro tsara fa zaharena ange ny ato amin'ity trano be ity ka ahoana moa any tsy atahotra e. Averiko aminao ihany fa tsy misy atahoranao ato. Tsy saikasika anao zany eo. Azoko antoka 100 isan-jato zany. Fa maninona moa zany ianao dia tena matoky tena 100 isan-jato mihitsy fa tsisy aninona ato amin'ity toerana mangina dia mangina ity ka. Ka satria officier de police ange ahy e. Angarom-biby andavaka izay samy mandombaravarana aty. Fianao kosa aloha tsy tokony alako taba amin'ny andro amin'ny 20 alina ka. Ka zange ho aho malahelo anao e. Manjary mangingina eo ny vatiko. David o. Ahoana ki? Andao atsika hifindrana andreny voatra nipetraka. Tena mangina loatra letsy indrindra hatramin'ny tsy nateo any amady izay tsondry. Efa hoe tsy mety ho aho zany. Efa fantatry ny tsara. Tanàna ny raiko ny eto. Tsy misy afa-tsy zany zanany ka tsy azoko atao na ariana na avela ho tanàna olo mandrakizay ty tanàna ity. Rahatr'izay ka maty amoa dia asakasaka ao na andao azy na anohy fikarakarana azy. Ahova ny safidiko mihitsy ianao. Ka tokony efa ankakizy anampy amin'izay nge tsika izany e. Za koa efa tena mahatsiaro mavesatra. Ka efa mampitady mihitsy ange za io e. Docteur Clarisse koa nge efa ho avy amin'ny herinandro e. Aza manahy ianao fa hanampy ianao amin'ny rehetrarehetra ato izy mandra-pahitana ny ankizy anampy e. Ka manao ahoana ity zany rafozalany zany le. Ny vatako angely ity ny tonga tany fa ny saiko tena tsy mihitsy. Efa any amason'olona any koa ve le tsy mbola iny zava-miseho foana iny ao anaty lohan'lahy. Ohatran'izay le tsika ny tolo-tena ihany ka. Raha izay angamba ny safidin'ny raisina mety mbalamina kokoa ny saiko. Fa tsoroko amin'lahy fa na ny akoho aza ny tena mandeha ny eritreritro e. Saingy mezaka mafy mba tsy ataoko mibanina anaty eritreritro zany satria mbola betsaka amin'ny fiainana ihany fa tsy hoe tapitra treo akory ny fiainana. Ny lalàna no mety anenjika antsika fa Andriamanitra nahita tsara ny zava-misy tamin'iny fa tsika nena andeha mory sady tsy hoe mamy tsy haiko hoe tsy hoe tsy tompony tena tsitsika fa olona normalina tsara ka alamino lesy ny saina ary natolotra ny hoavo abanjiny efa nandohalika ny fonina tamin'Andriamanitra tsika roa lahy tamin'iny dia mba manana fonina fa efa voavela heloka e. Eny e, ao le tsy fa tena anao ny ezaka rehetrarehetra mba ilamina ny saiko manomboka eto. Tiany veralahy. Dia mazotoa. Merci. Ary tsy ao angana iny? Lasa nandeha ny Antsirana izy. Misy kosinako izay mantsy be voka efa miandry andro dia ampifanany ihany izy. Ay.
dia mba hividividy akanjon-jazakely atao fanomezana hono tany angialy ena andeha farana iny ay ve fa aiza tokoa ro ilay kozinanareo no mipetraka any amin'ny arainy 4 any ny tanàna ny vadiny dia any izy no mipetraka tonga eo manerinierina dia mandroso 5 kilometra dia misy sampanana kely misy lalàtan'izay dia any misy azy lanitro marina tsy tany amin'ilay nandehanana istojo mihitsy izany eo to lasa saina ary tony malasa saina zao dia hoe any ve ho n'ilay kozinanao no hiteraka sa hiakatra aty tsy avela ny vadiny miteraka aty hony iziko sarotsarotony koa ny izay vadiny izay officier de police koa moa ka zatra mibaiko miaramila fa zany ve ho a le hoe kozina nyraisinao ohatra ny ray tapo aminao mihitsy tena manoatra noho ny ray tapo mihitsy zaiko dia misy zandry lazaiko aza tena tondray tapo amiko mihitsy saingy manino saingy maty foana levina tamin'ny tapabolana izy ay ve to tsy mba nyteny an'izany tamiko anendry ka nareo moa le tsy teto tamin'iny ko sady lahy tsy tratranotso mihitsy ka tany amin'ilay nalehanay koa angeky ratsy rezobe ndry koa ane tsy nilaza hoe maty ny kozaindry fa lazaindry fa hoe problème be indray zaho azo afa-baraka amin'ny aninareo hoe tsy mba namangy fahoriana akory ka tamin'izy zanandefa mesazy taminao iny ane mbola tsy fantatra hoe maty izy fa tsy hita fotsiny izay nisy azy tsy hita tamin'izaho le avy any amin'ndrominy mantsy dia nanatitra taty amin'ny vily amady zany hoe le kozainareo tsy hita zany le amady dia rehefa avy nanatitra izy dia nilaza fa hisy zavatra ho jerengely fotsiny dia ota izy avy eo izay nefa tamin'ny 9 ora maraina ny tonga taty fa ny ala vao mangiran-dratsy be tany dia tamin'ny 10 ora latsaka fefany maraina tamin'io andro io ihany izy no nandefa mesazy afarany hoe efa andalana mody dia gaga arana tsoy ny mino tamin'ny 10 ora ariva hoe mbola tsy tonga foana hono izy dia teo izay nanomboka gaga kinanjo ny vatiny sisa no hita dia taiza zany nahitana azy nga tsy tantara be nisy nanitsaka tamin'ny fiara kay izy maninona tsara zany nisy nanosy tamin'ny fiara izy dia maty ny fiara nentiny amin'io tsy hitantsony hatramin'izao Andriamanitro fitoviana vesa tena mafy taminay ny zany ro natolotra nipotsaka mihitsy ho ny atidohany na nitsanindreo tsy mataotody azy maheresaka fa ono misy sarin'izany kozainareo zany ve ao amindry tasange ty io zany amady zany Andriamanitro fa inona koa ty atao lahy jereo fa vaky mihitsy le fitoeran-tsary tena ohatra marary tampoka aky izany lohako izany tena leo aloha andeha ody dia amin'ny manaraka ndraika natolotra velomdry natolotra andray lasisy marina fa inona koa ny nahazo an'iny vetivety teo maninona tsara hoe ry natolotra ko efa hoe izany lazaiko izany ko tena loza tia tena sary tamin'ny fond d'écran n'le olona vohitsakitsika ho any naseho any aho tonga dia nalemy ny tanako sy ny tongotro fa ialahy koa aloha tsy tokony nampiseho hoe taitra be fa so lasa heritreritra eo voary tamin'ny fihetsika lahy ahoana moa le tsy ny tsy ahataitra avy hatrano izy lahy tena loza fa za rehefa mbanana dinodino kely teo indray so ndray zava-misy dia ahoana le tiana atao tena azoko antoka mantsy fa tena kozay an'zareo le vohitsakitsika iny le ty satria na ny toerana na ny endrika dia efa tena tsy salasalana ntsony
marina ly ty raha hosahoantsony ka efa iny no vady lahy ho atsy ka ahoany lantso hoany sa ve hoe hosarahanylahy izy marina le tsy zany raha mba ho vitako ka safidy roa no tsy maintsy hizoro any lako na ela no hiaraka aminy dia miezaka mandamin-tsaina sy manao ohatrany tsy misy an'ireny zavanseo reny na ela manalavitra azy tena tsy vitako le tsy raha hisaraka amin'iny ary na ary data aza ve tsy hogaka raha ilazako hoe nitsaraka izay aloha sady angamo raha miaraka nareo dia hoe ho tratritsika tsy misy mahalala ho ainy afa-tsy zasy ela ary Andriamanitra dia le lahy nanakana antsika tamin'iny fotoana iny koa mahalalako mahalala izy saingy tsy mahafantatra izay momba antsika sy izay misy antsika akory tena te hiboboka tao ka le tsy zany raha totso inana ny tsy fihinana oviana ny vavalany mba anandray toka ka tena tsy ahita torany ahy tena marary zany lohako zany ka elahy tsy mahazo misotro toka hiasa ny elahy rapitso ho makafoka ny ampiasana any miasa lesy mitady torimaso neny neny teraka lahy kely tamin'ny alina nge aho ny mino andrekako ay ve ye afa-baraka retsy fa za ty mbola tsy miala ty kory nefa izy aza teraka dia andeha taxi brosy ve zany neny le programa tamin'iny mantsy hoe alainy Davida ty izy nefa ho mety sahirana mitaiza zaza za nge nefa tena mbola vahiny be any mihitsy tsy mba ho sa andeha taxi brosy akory maninona mora mba asaina terina tolotra entoana ny gazoalina hevitra mety tokoa aloha izay sady izy dia efa solotenako mitsidika any ko nefa raha afaka pitso ange izy vo afaka ny weekend ihany mantsy ireny vao tsy miasa tsy maninona ki izany sady zaza nge vo anasa lamba hoentina any mihitsy andrasary fa tsoky vetivety izy ela andeha hoany ange tsy olana fa le fiara hoentina miverina mihitsy no ohatrany tsy dia mety loatra ka mamany voary nefa any dia efa miandry ny andro sabotsy fotsiny sisany izany nefa nahirana ihany hoe servisy voalohany mba hangatahany rafozany lahy dia ho lavina sahady zany laza tamin'ny voary hoe disponible sabotsy ary raha mihindrana fiara hafa nefa fiaraniza koa moa no ampindraminy any lahy eo fiarandra Germain ohatra sady izy mpindrana ny any lahy iny foana rehefa simba ny azy mody atao hoe simba ny lahy ohatra mety tokoa aloha izay andraso ho any amin'le rea rehefa avy eo ary mba tafavoaka maraina tao an-taninarivo ihany koa sy tsika mianaka tiako rehefa tonga eo amin'ilay hoe manerinerina hony dia mandroso 20 kilometatra eo dia misy sampanana eo dia eo no mitsofoka so restory amasy dia lazaiko anao meloa ihany efa hiditra manerinerina nge tsika raha iry soratra amin'ny plakery rehefa tonga eo amin'ilay sampanantsika dia iantso amin'ny mino fa tsika mantsy samy mbola samby mivonaka tiako raha mba fantatrao mantsy fa tena efa lalana ny lalovako ty lalany ty ary nametraka fahatsiarovana ratsy indrindra teo amin'ny fiainako tao mitsangana sahady zato ndry retsy tsisy herinandro akory ny terakako tsy maninona ry ary ny nitoa izany aza tsy hoe mitsangana foana nge hafa mba asiako fotoana mba mitsangana ihany koa fa reraka ny lamosiko io re le olo tiany voary fa le mahita ny natolotra ny anarako fa le mahafantatra ny natolotra za ngamby efa fantatrao efa nilazain'ny voary ahy ihany ka
Imino? Dia tonga soa isan'ny fianakaviana re. Misaotra. Ary iza aloha ty zazakely toa ato amin'ny salon indray no hitondranao anaiko. Andao ary fa etokanina reo io izy io lahankely tongadonga be nanahaka ny dadany. Sanane dia nyrainy navela tokoa ty izy. Avy aloha raisiny bebe iza hono ny anaranao? Romeo hoe ny anarako. Romeo. Io ny Sezara natolotra dia mipetrapetraha aza mihafahafa ohatran'io. Fa aiza tokoa David? Nga reny mba mipetraka trandro ny nitora-tsy indraindray ihany tena miasa lava Fa ngaretsy tsy mba nahazo congé izy amin'izao ndriteraka izao Tsy misy an'izany ny andrendry ny nitoa. Efa nanaiky ilay tarigetra hoe ho an'ny tanindrazana ireny dia asa aloha voatokantrano. Mba enjana koa ny azy izany ko. Dia efa nahita mpanampy ve nefindrika? Efa nahita ka. Aikosa. Sady mazoto manao raharaha ilay izy Tena manana ny ampy romino rehetra izany ka. Tena raitra dia raitra be daholo ny fanakato an-tranony. Jereo reto kilala ho anjanany. Ila ofino ilay efitranony izy mivady izay malalaka be. Zazakely voateraka io dia efa manana bisikileta kely zady nefa roviana izao io vao lehibe. Io amin'ny sary miaraka amin'ny mino io izany no vadiny. Ary ohatran'ny olona efa hitako ange izy izany. Fa iza ary moa io? Andriamanitro, fa tsy io ve ilay lehilahy nanakana anay tamin'izay le nahitsaka an'ilay olona? Ka raha izany no izy tsy ho tratra eto fa inona daholo re ty re razako? Tena miala aingana eto izany nataony lany io ry natolotra. Tena ho ratsy ty raharaty. Ary tsy salama nga natolotra to tera-tsemboka vetivety teo. Andre eny tokoa jereo fa sady mivalo mainty mihitsy. Fa inona no mahazo anao anaka? Ohatran'ny mararo any kiboko afaka mahazo WC ve azafady? Voateo ve ianao narary-kibo dia andeha sahady Zaza mieritreritra hoe maninona raha matory aty dia raha-pitso mandeha mody. Tena izay mihitsy no mety. Tsy afaka hijanona aty fa mbola hiasa nge raha-pitso maraina. Ka raha tsy maintsy mandeha an'io ary ianao dia aleo misakafo aloha vao mandeha. Sady David nga amin'izay tonga izay. David izy? Vadiko re izany David izany. Bonjour chérie. Misy vahiny ato. Nento marina. Manao ny nento? Ary izy ty tovolahy ty? Natolotra ny anarany. Fofombadiny voary. Ary izy kosa ny David vadiko ry natolotra. Aza mihafahafa fianakaviana ray nareo izao. Faly mahafantatra anao? Faly mahafantatra anao? Ary ohatrany efa hitako ianao Mbola vao antareo fa mbola misy vary avy eo Hitako ohatrany tsy dia mahinana matsy natolotra fa asa hoe natahotra ny arary-kibo amin'io mayonnaise io ngamba? Mandinidinika be afoany David. Tena mangovotra marina. Ila tsy ho voaraiko tsony ny sotro. Tena tadidiny angamba fa to manao fijery hafahafa be amiko izy. Lanitro. Tena nidiran'andro aty marina. Fa natolotra tokoa moa izany miasa amin'inona raha tsy mahadiso? Miasa amina orinasa lehibe iray ao Antananarivo izy. Fa vao aingana izy ny niditra tao. Raha mba tiako izao dia mba amina orinasa koa David amin'ny miasa. Mba tsy miasa weekend ohatrany natolotra. Nina aloha le asako mpitandro filaminana ihany mety amiko ka. Mahafaly ange zany mahita mpangalatra sy mpamono olona tratra zany. Marina mihitsy izany lazainy David izany. Ary mpitandro ny filaminana zany ty. Ary ohatran'izany mihitsy no asiany amin'ilay resaka mpamono olona teo Sady taty ihany mantsy ny maso ny teny izy teo. Azafady ry zareo Tena nisy nandefa mesazy fa tsy salama ho ny mamanay dia mba hangatadalana re
Velominareo dia amin'ny manaraka indray raha koa izany veloma ary ianao dia misaotra anaka nanatitra tatya dia mirary soany amin'ny mamanareo any. Tsy misy fisaorana ka. amin'ny manaraka indray raha zao da tsy any ingely lalana mivoaka e. Ao fa teriko ohatrany atokotany ianao e. Ay, Fa aiza moa zany nareo no mipetraka raha tsy mahadiso? any Antananarivo. Tao zany ny fankalalano sy voary. Fa aleo aloha andeha amin'izay. Mbola lavitra mantsy ny lalana. Zay fa veloma. Mandra-peo anare amin'ny manaraka indray. Voay ary ty Rotojo a. O Rotojo a. Azafady lesy fa tena resy torotato Otry, ary inona no mamperikerika an'lahy? Idio aloha io trano io e. Dia no hoe fa loza angely ty mitany. Tô ampitahotra koa lesy alahy tika. Fa inona ny zavanseho e? Efa mity ty. Tena loza ty a. Tena loza. Ary ty vao tena loza amina tambo. Andriamanitro, dia ahoana? Tsy niresadresaka momba le accident ve izy? Tsy niresaka an'iny aloha izy. Hitako nanao fijery hafahafa be tamiko foana. Tena tadidiny le ty tena hitako tamin'ny fijeriny zany. So mba ialary mana fa mety tsy tsarony akory hoe taizany nahitany an'lahy. Raha azoko nalaina sara angamba ny fijeriny dia nasehoaka ny lahy mihitsy. Fa zany ange ka ohatra n'ireny hoe amono avy hatrany ireny le ry. Nefa eo ampisakafoana. Sady ny loza angely ty dia mpitandro ny filaminana hono razoky. Na reo nge zany tsy maintsy hifanerasera foana satria zao ta voary zany le haka iny. Ka eo indrindra angely tsy ny tena manahirana be ny saiko e. Firevitra. Fa ny mahagaga koa aloha dia hoe maninona izy no tsy avy hatrany dia niteny tamin'ny vadiny sy le mamany voary raha tadidina lahy. Tsy haiko tsony ka. Izy aloha tao dia tsy nampiditra n'indresaka iny mihitsy ka. Fa zao andolokona aloha le fiaran'ny dadanareo iny dia atirana ny ambanivohitra avy hatrany fa sao iny natatiavany antsika eko. Tsy maintsy ho hita mantsy iny na hoela na hoaingana. Fa ahoana nefa aloha ny reaction an-drapaina raha mahita hoe nolokoina le fiara. Ka zakaina aloha izay mety taimbavana e. Aleo miaritra ny dadanareo toy izay ho tratrany na fiainana. Tena tsy mba te hifankahita amin'iny tsony mandrakizay aly ty raha toy tena mba marina mafy. Tena mafy amiko izay androany izay. Tsy afaka atao tsy haiko mihitsy. Nefa nareo tsy maintsy iona foana satria efa ho fianakaviana iray. Tsy te ahita ny salovatavana iny tsony nefa koa tsy te hisaraka amin'ny voary. Ka inona moa ny isarahan'ny lahy amin'ny voary amin'izany? Raha nienjika lahy nge iny ka hitany foana ilahy na misaraka azy na loso voary. Sinona ny fiainan'ny lahy moa tsy fantatry voary. Ho diofanina fotsiny dia ho hita eo ny toyany. Allô? Allô? Dia ahoana ry akama? Fa iza moa io azafady? Davida rahalahin'lahy ihany ty e. Davida? Fa taiza nazahoanao ny numéroako? Fa inona ary ty taitaitra be ty e? Tany amin'ny voary re. Voary malalanao. Fa ahoana kay fa za io mantsy mbola miasa. Efa haiko mihitsy hoe mbola miasa seka. Ary miala tsiny amin'ny fanelingelenany e. Fa zao e. Afaka mandalo any an-tranon'ny voary ve sera hariva? Fa ahoana ka? Tsy zany fa za rery ny ato fa voary nge lasany ambanivohitra any amino e. De matsiaro mangingina be za ato de zay ny atsoko an'izay hoe ndao mba hifandombera keliko. Ka vetivety ange. Adiny ray raha ela. Afaka manatitra an'se rehefa avy ety fa aza matahotra e. Ka mba ekeo rehefa inona ary ty e. Eny ary. Okay.
miandry ny seato aho zany raha riva amin'ny 5 a. ty vo tena angano marina mafy, tena marina tsy ho vatiny tao hatrany a. Ka ty lahy efa nanaiky ny hoany ty kongen'olana e. Manina nefa raha modina morina excuse fangaly ty zany nisy fotoana nandinihana sy neritreretana tsony a. ka ilany izao tsy ho afaka nijanona tsony. Mety amahana azy raha efa nanaiky ilahy nefa andandray avy eo le olana. Sa zao ny atao ary aleo makany any lahy de mialohan'ny atongavany lahy any de ijerijery manodidina ny trandro voary aloha sanatria efa misy polisy na sandarmy aodiody any. De tsy manan-kevitra tsony fa aleo ary zay no atao hoe. Dimy arivo zao nandefa mesazy totsy fa tsy misy atahorina ozy izy fa olona anankiray ihany ny ao an-trano de hitavita ihany zany. Enina moa zany fa tsy andeha hiditra amin'izay zany. Rahalahy marina mandrosoa e, mandrosoa ato fa efa voaomako ato ny zava-pisotro sy tsakitsako fisantarana amin'ny fiarahantsika voalohany. Enao koa de misahirana. Tsy misy misahirana zany re eo e, ka mipetrapetra ary de mandraisa zay tiany e. Io ny veranao. Saotra betsaka. Fangana andeha tongotra se ty toa tsy nahita fiara mantsy a. Za nge tsy manana fiara e. Fiaran'le mpiara-miasa aminay le ndramoko nanaterako ny neniranivo tany aminareo iny. Ary aniza zany le fiara fotsifotsy hitako nentinareo mitsamo matamin'le ndray alina ry. Fiara inona koa zany? Tadidiko nge enao e, so verinao fa mitapy ary a. Mpitandro filaminana nge ny asako e. Inona koa ty zavatra teneninao? Tsy misy azoko mihitsy nge zany. Aza mody faniny eo enao e. Jereo ty sarina fiara ty. Io, anizy io. Ny tsy tao an-tsainareo de hoe efa mahana ihany tamin'iny fotoana iny ka nalaiko sara avy teo aoriana ny fiaranareo sy ny numero anareo. Ary aza mangovitra be ohatran'io aloha e. Zao na andainga amiko 900 eo ary enao de zao. Haiko tsara fa nareo le tany aminay tamin'iny fotoana iny. Ise io mihitsy ny nanitsaka ny amady Joda ka napotsaka ny atidohany. Ary tena gina tsy mahateny anesy zany e. Fonare tompoko. Tsy satria raha mpianakaviana izy ty a, de zao. Tsy hitorokanao avy hatrany akory fa zao ny angatahako aminao. Alaiko hiakatra ty daholo ry mino sy ry voary ary mama ny rapitso. Ka tsy maintsy tantarainao azy eo fa enao ny namonina faty any amady. Za tsy teny ninina fa enao ny tsy maintsy tantara amin'izy rehetra fa enao ny nanitsaka any amady. Tandremy so mitsoka fa tsy maintsy hitako ny misy anao raha mbola zako ny Davida aminy. Efa azoko renseignement daholo ny momba anao. Mazava zay a. Ny fona rehetra chef Davida. Tsy fananiko nge. Tsy fidiny. Tena tsy fidino ana. Zaranao aza mba tsy avy hatrany de nitondra an'izao raharaha zao eny amin'ny manam-pahefana namako. Aleo ry mino ny andray fanapa-kevitra na hitory anao na tsy. Ny fona re. Tena tsy fidiny nge ho a. Raha pitso ianao mifona amin'izy mianakavy eto. Zay fa mahazo mandeha ianao. Miandry ianao eto zay raha pitso amin'ny 5 ariva. Tandremo ange ho ano mitsoka fa tonga de feno ny sarinao mandendeny amin'ny haino vaky jereny e. Vera letsa rotojo a. Vitany amiko sy noaviko. Andray aho fahavalo le olo tiako. Ho lasa daly dada tsy mama. Lasa koa zangely sy mamalailo lahy. Tsapako loatra ny fiesatra ny siogentila.
iza moa ialahy fa tsy le solon-drahalahy izay tsy mba nananako e. Nefa tsy nisy nanam-poan'izao zava-misy izao koa tsika. Tena ifonako le sirona tolotra. Ifonako fa izaho no nitondra latany amin'iny toerana iny. Natolotra, aleo lesy mody atao hoe izaho no nitondra le fiara tamin'iny. Iza koatra lahy moa no alahelo ahy raha hikatra. Ok, tsy letsy. Iza moa natoy izao ahy raha tsy ny ray aman-dreny lahy. Tsy tafita tahaka izao ahy raha tsy ry zareo. Ka aleo letsy ny fisoloako vaika any ankalanilany mba valim-pity atolotro andreo ray aman-dreny lahy. Tsy misy an'izany letsy. Efa njara ratsoko izao. Zany nanitsaka an'ilay olona dia izany ho ijinjy. Vao maika mafimafy noho izao ny antitsaiko raha ielandray ny solo vaika. Mirary soan'ny lahy letsy raha tojo. Izao mba jerijereo dada sy mama rehefa lasa ny ampigadrana mba ataovy izay tsy ampitanondrika azy ireo. Finona ry chérie izany vaovao maika nampiakaranao any aty Antananarivo izany a? Mandrasa kely nareo e. Hipoitra eo ny vaovao fa aza maika. Fa mampitandrina nareo dimy mialoha toy ny eo ny fo fa vaovao tsy ampozinareo mihitsy no iseho eto. To mampitahotra kosa ty filazanao azy keo. Mandehana foa izany olona izany ry voary fa misy mandondona. Ho avy eo. Natolotra. Bonjour elahy. Mandrosoa e. Ohatra fa ahoana ianao no mijajerika fotsiny eo am-baravarana eo e. Mandrosoa. Aza menamenatra izany ndre Ndao. Androso fa milohan'ny androsoko dia eo any ianao pitsipitsihako e. Ohatra ao ary. Tiako ianao. Tena tiako. Enona dia tsy ho tia atsony azy ianao. Ianao koa salamy mitafy. Tianao foana ry hafa ina ary tia. Ary avy mandroso amin'izay. Tonga sonona ny rasana. Mandroso e? Manaona daholo. Salama. Ary mipetrapetrara e. Aleo ka mba eto se no mipetraka e. Fa ahoana? Ka manan-javatra olazaina amintsika re izy rizy mianakavy a. Ary zay le vaovao lehibe orenareo androany zany e. Ianao zany le namoniny anadahako. Tsy vanina ianao. Fa lozina re tirandriamanitro. Natolotra. Tsy nampoiziko. Nataonao aiza ny fiarany amaty? Tsy hitako izany tompoko. Izy efa voatonanay no hitanay fa tsy nisy fiara mihitsy teo akaikiny. Ary za zandengana? Tsy olona tsisy dikanao tranolahy? Ka izany eny ny mariny. Tsy hitako izany fiara izany. Mino dia ahoana ny eritreritra ao amin'ny olona nafaty any amaty io? Torianao ve sa avela amin'izao satria olo tiany voary? Tena mifona aminareo ary ny tosi voary a. Tsy maintsy mikatra ny anaran'io. Ary tsy hamelako io raha tsy mikatra mandrapafatiny ihany. Mariny. Tena mialatsiny aminao zay ry Natolotra. Tena ifonana fa tsy maintsy hitondra an'izao raharaha izao eny amin'ny manam-pahefana izay. Ny lalàna no nasazy anao fa tsy izahay akory. Efa vonina ny zakany ataoka fa aza mananareo resa. Tsy misy tokony alanareo tsiny izany. Zany mialatsiny sy mifona aminareo fa nafatsina an'le havanareo. Ka dia mifona re tompoko. Fa tiako averina farany aminareo nefa fa tsy fanahinina ny nahavoahitsaka azy. Fa aksidan ohatra ny aksidan rehetra ihany. Mbola mandanga ihany le tsisy sainty. Oka re izy ry Davida. Oka re s'il te plaît. Efa hotoriana re izy fa mba oka izay Telo volana izay nigadrako taty Aponja. Mafy ary tena mafy nahita ny reniko mandohalika amin'ny talao tamin'ireo manam-pahefana. Farany henoko tamin'ny tojo dia hoe manaraka fitsaboana izy fa niakatra matetika ny tosi-drahany.
tsy mitsahatra ny vavaka ho anao ary mama, na dia ty amin'ny trano aizina sy faratsiana ty aza. Davida moa dia ila ho isaky ny 2 andro dia tsy mitsahatra ny mamangy aty. Tena namana tokoa izy ary manoatra noho ny fianakaviana mihitsy aza. Fa ivoary le silam-panahiko, le fa saika fofombatoko, to lasa fahavalo ny tanteraka aty. To marikoriko azy na ny jery aza. Indro izay ny taty. Saingy tsy mba tonga nakahery fa tonga nadroaro sy andaja. Enina tokoa moa izay za, mpamon'olona, namonina afatiny anadahany. 20 taona tranomaizina ny zaziko. Fa iza moa nao mangy amin'izao? Tsy mba hitojo zany. Ora fiasany mantsy zao. Voary? Manao any ianao? Salama, ary ianao? Salama ka. Natolotro mifona. Fa inona kay ny tokony fonanao amiko? Nangahalanao loatra teo aloha teo. Matoko sy mino ny teninao fa tsy akisitany fotsiny iny. Mifona natolotra. Mamela. Normal be ny fihetsika ao ka. Ary aiza matahotra anao fa tsy mbola nanome tsinanao zany a? Ara-dalàna tsara raha halanao ny olona nafatony kozay anao. Tsy mankahalanao tsony ah. Za asany nanenina tamin'ireny fihetsika taminao reny. Eny saotra-petsaka anao aloha tamin'ny famelanao ny eloko. Ary ito dia mirarisoa anao ary mitsodrano anao mba ahitan'le tena anjara-pitiavanao eo amin'ny fiainana. Natolotra, fa isa moa no anjara-pitiavako raha tsy ianao ihany. Migadra 20 taona ne ahy. Antitra vao afaka ty. Ary tsy natao anjaranao arery voary. Tiako ianao, tena tiako loatra saingy tsy afaka nio ty tena. Tsy afaka nio ty tena ka ampiandry anao 10 taona. Ny atao hoe tena tia hono mantsy dia izay mikatsaka ny tena sambatra ny tiny. Ka mpandeferiko ny fitiavako mba hiadananao any akafa malala. Tena avy amin'ny foko zany teniko rehetra zany. Natolotra, tsy maintsy miandry anao aho ary manantenanao foana ninina lazainao. Tianao tena tia. Ka raha tena tia ahy ianao dia avelao hiandry ny fivoahanao ato. Saotra ry voary. Saotra amin'izany teninao feno fitiavana tolotrao zany. Saotra anao saotra indrindra raha tena hiandry marina tokoa ianao. Tiako fantatra fotsiny fa tianao ary rehefa sambatra ianao dia sambatra koa. Enina dia anaty trano feno aizina lavitry ny hazavana ty ary. Raha mahita olona afaka ampiadana anao ianao dia tsofoko rano re. Averiko foana ry Natolotra. Tsy misy olona afaka ny asambatra afa-tsy ianao rery ihany. Efa nanandrana ny aina tsy misy anao afa tsy vitako. Ka avelao re hiandry anao andriko foana na roviana. Zany moa Tena mba tsy matahotra kindrirymino mipetratra ery ato ka. Dia rehefa tsy eto izany izay dia ndrisy io mpanampy io rery ny ato. Eno ary neny. Raha za aloha mipetraka ty. Marina mafy ary mba hahita toro isan-kalina. Ka zany indrindra neo atao ahoana ary moa efa ato ny trano dia tsy afaka nobataina. Tamin'ny voalohany tena natahotra ohatranareo koa, fa rehefa nizatra dia tsy nanino izany intsony ka. Aza matahotra ake fa hiezaka hijanona elaela ty mihitsy izay sineny aloha. Efa nahazo mpiandry tanàna mantsy izay aho. Faly be ntsika sady Davida nge ka tsy mody eto raha tsy efa afaka 12 andro lasa no opération indray mantsy izy. Anga? Mba tiako nipetrapetraka eto ambonin'ity tevana kely fenoko vatovato akaiky ny trano romentika.
mangina ny tontolo, ny rivotra madio dia madio. Ny fiomborokely toa mampatsiahy an'ilay olo tiako izay mety any am-ponja ankehitriny. Any ianao izay ro malalako, tena banganao ny fiainako. Hoatray marina, latsaka any ambany be ihany le brasy le vola fotsiny menomeno avo tsy nisy herinandro akory izay. Lozy tia fahiny ve ho azo tsony? Dia ahoana nefa ny fomba ilazako aminy fa latsaka ao le izy? Aleo rangafa hiverenako eto io raha pitso maraina dia hitianako ao ah. Dia ahoana reny fomba hitianako ato e? Tena antsana be ihany nge ty e. Sady lalina izany ah. Dia ahoana re e? Aleo rangaha hitina dia mikitra amin'itony ratsakazo vatovato tony ah. Tandrema ihany ry voary fa miozongozona be le azo ah. Aleo mikorisa amin'ito azo ito aloha dia rehefa tafidiny eo ambanimbany indray mitady fikafa. Zay. Ah, tena tsy misy azo na vato tsony marina raha tsy ry ambany be ry. Dia ahoana no atao? Azo manenina moa raha misaoty e. Avy hatrany dia mamikitra amin'io azo iray ambany io. Saika ratsy iny ah. Saika tsy nahafikitra an'ilay azo ah. Dia ahoana amin'izay izany ny toyany? Inona moa fa tsy avy hatrany dia mitsambikina any amin'ny tany ve? Tonga ihany aty. Aleo aloha savazavana ny manodidina fa tsy maintsy ato ihany iny koa aiza moa e. Ay sary, ary misy akanjo ty izany, ary toa misy range izy izany e. Fa niza koa ty blouson maitsomaitso, ohatry ny hoe efa nisy olona hitako nanao azy ty izany ho ahy e. Ohatry ny lasa mivadika matahotra koa izany ka. Marina tsy ahita fatin'olona ato izany. Aleo atsipiko any dia aleo hiala tato fa ohatry ny matahotra izany ka. Ohatra ary misy zavatra mikoritsana ngia ato anatin'ilay blouson io izany e. Misy zavatra mafimafy voatsapako ato anatin'ity paosy anatin'ity izany. Oay, toa telefona misy tosy ty. Andraso hoe velomiko. Zay fa velona. Andriamanitra to sary ny amaty ty amin'ny fond d'écran ty. Sa ve mandrono masoko e? Hatray, lobaty ty telefona ty. Tonga dia maty. Ary any amady mariny ty blouson ty fa zay vao tadidiko. Fa ahoana ary izany e? Ary mbola misy zavatra nge ato anatin'ity blouson ty izany e. Taratasy iny ty. Aleo hitiko mody rangaha aloha reto ah. Le blouson ihany ve no ajanona? Dia ahoana letsy Ratojo? Inona ny vaovao any ivelany any? Sao fa ny fakahita izao indray letsy. Manao ny alato aloha, milamindama ihany ve? Nga hita e. Ny anavy hitako ihany fa le reniko nahitako masoandro mihitsy izao ny tena mampiasa ny lohako hoe manahoana izay izy ihany. Fa izy anka tsy mba nitsidika ny lahy tika? Tamin'ny ray volana izy izao ny teo. Fa makarary azy lesy ny fahitanay ato dia fanaraka mihitsy fa aloha izy tsy makaty matetika. Hitady ny tonga eo isan-kerinandro. Fa tena misaotra ny lalo letsy. Saotra manandefa ny mpanatitra sakafo iny aty isan'andro.
fa raha tsy izany angamba tena rary ny vavoniko tamin'ny mangazo tato. Fa inona moa le tsy mahampinamana na ny amorana amin'ny sarotra letsy eto foana raha mbola zany tojo. Feno foka tsy hitako izay mahaliana ny lafa dia tena misotra. Oviana izany zao voary no nitsidika lafarany taty? Tapabolana angamba izay. Izy koa ange tsy ety falasany ambany vohatra any. Fa ity tokoa aloha misy salady de paty kely amin'le akafizy lahy mihitsy ity. Anao iana sao tapitra ihany ny famangina? Tena mankasitraka rahalahy, mankatelina. Ary dia hinana avy hatrany mihitsy aho fa sady efa lera fihinanana izao. Tena ela reto izany tsy nanako amalina izany mahatsiro izany fa ivoaro ato nametra tsotra sahady nefa ity variny tsy misasaka akory. Tsy izany fa mbola vokin'le gâteau tamin'ny maraina angambe. Ka ianao koa nge rehefa mahita gâteau izay ka tena tsy laitra mihitsy manesokesoka tsy mahalala voky. Zato filazany nentoa azy koa dia tena mampomeka mariny. Tena tsy mandry mihitsy saiko mandinika ny zavatra hitako tanikeo iny ka. Voavoko mihitsy ry mamasominy dia aleoko mandeha mamonjy ny hevitrano fatoriako ijereko an'ilay taratasy iny aloha. Ahorony amin'izay ny vilia reto ry voary dia tao meny an-dakozia ho sasany rasoa. Ie. Ary aleo idina avy aty anatiny aloha ny varavarana fa sao dia misy miditra ao. Say, ary taratasy roa samy hafa angereto izany ka to convocation izy izany. Convocation ana inona? Ilazany ianao Rakotondrasoa Amady fa afaka tamin'ny fifananana idirana ho manam-boninahitra ambony. Raha azoko tsara izany dia nanao concours idirana ho manam-boninahitra ambony Amady dia afaka soma tsara izany izy kanefa iny maty iny. Fa nandinona ary izany tsy nolazainy taminay raha tia daty amin'ny convocation ity mantsy dia efa herinandro talohany nahafatesany. Fa inona indray ary tia taratasy faharoa ity? To taratasy misy potipotidraha efa maina be. Inona hony? Jereo telefona. Eny izany mihitsy io soratra eo. Dia ahoana moa izany fa aleloha chargena izany ty dia rariva mihitsy vao jerena. Aleo tsy voaboakaty mihitsy aloha mandra-piala n'io telefona io so misy miditra tampoka eo izay vao hitan'ny olona eo. Io tevana io nge ka mifefy tamboho miaraka amin'ny tranondry Davida Smino dia ahoana ny nahatato an'ireto? Ny akanjony Amady aza dia hoe tsy fony zaraina amin'olona hozy mino fa mba solo tena ny atoko ariana indray ve? Aleloha velomiko amin'izay ilay telefona ho jerena. Zay fa velona. Atao amin'ny journaly d'appel aloha mijerena. Davida no anarana mipitakato. Izany hoe Davida izany ny antso azy farany talohan'ny nahafatesany. Tamin'ilay andro nahafatesany mihitsy. Fa izany hoe mbola tamin'ny 9 aleo any message indray aloha mijerena hoe mino. Izany hoe mino izany tia nandefa message farany ity. Aiza ho aiza lahy izao. Asa mijanona riva be. Dia an-Davida indray ity manaraka ity. Rasy hoe asa atonoina ary valy le piroantsika raha riva. Asiantsika arosage be izao fahafahan'la fanadinana izao.
aza mbola miteny nisanisa aloha fa aleontsika samy piray ihany no manao arosage. Zany hoe Davida zany mahafantatra fa afaka fanadinana ho manamboninahitra ambony amaty. Nefa izy tsy nilazalaza mihitsy hoe afaka amaty na dia efa maty aza. Davida, tonga soa mivadiko. Tratra soa chéria. Eo aloha esorina ity blouson-nao ity ka. Jereo efa tera-tsemboka be mihitsy izy nefa ny akanjo be tsy esorina akory. Ndriko. Ary aiza aloha izay zanaka tokany haiko izay. Tena malahelo azy mihitsy azy zany ka. Oh, vao natory vao teo mihitsy nefa izy. Ndro, fandehanao dosy aloha kisery fa tena korsy izay asa nataony nandritra ny 12 andro izay. Ndraso aloha jereko rano mafana ao an-dakozia ianao. Aleo aky rano mangatsiaka. Vatako ary zany efa mafana be. Eny ary. Ary ny ento mbola ao? Ye, mbola hijanona elaela mihitsy io niziko. Tsara kosa zany ko. Mba tsy mangingina rery ndry amin'izay. Lasaka raha mety dia mba manaova kila sopy mba hiarahantsika rehetra mihinana. Zany zao mba mampodipody ihany manko. Okey letsy a. Mahazo tomana daholo ry zareo a. Misaotra e. Ka nanahoana ny opération tany ry Davida? Tany izy tany e. Enjana fa zany hoe izay le asa dia tsy maintsy atao e. Dia tongotra anie zany nataona izany reto e. Tena asa mafy aloha ny anareo e. Ny antsika tokoa moa zany dia Davida rery no mpitandro filaminana ato amin'ny fianakaviana e. Raha tsy hoe anao ngandriko. Aiza akory neny a. Tsy mety amiko izany asa zany ko. Fa ahoana kosa ka? Tsara ny aika izany hoe asa mitsinjo vahoaka sy mifanana izany e. Raha mba teo zao hiamaty dia ny ampirainy miaramila tato amintsika. Finona koa ny dirany amady amin'izany ka. Ka izy angaiky ka afaka concours officier de police e. Koa maninona izy ny tsy niteny an'izany tamiko? Fataizana lalandrian'izany ka. Eno a? Oay marina. Lasalasa koa ny vavako. Nefa tokony mbola hitady ny tena marina vao tokony ilazany izany amin'ny zareo. Aleo fa hitako ny hevitra. Ny tany amin'ny Facebook ireny nahitako ny anarany. Hitako tamin'ny listre mpiadina afaka izy. Efa talohan'ny nafatesany ve izany lista hitandry izany sa voaingana? Ny taloha kely nafatesany mihitsy ka. Za aloha mino fa efa fantany hoe afaka izy. Ka ahoana ry izy ny tsy mba niteny an'izany? Fa Davida koa zao ny tena tsy nalala an'izany mihitsy e. Raha nalala an'izany ve tsy mino ny lazako an'izany voalohany? Aleo zany ivalilanika. Tao mamofota mandry fotsiny. Fa ahoana ry Davida ny nantainga teo? Lazay fa tsy nahafantatra mihitsy izy fa afaka fanadina ny amaty. Fa mbola tsy azo kokoa loatra amin'izao hoe inona ary ny dikan'ity soratra amin'ny taratasy miosina raty. Toa mijery an'ilay telefonina ihany amantsy efa ho 2 andro zao fa tena tsy misy ninina. Ary sao dia mba any amin'ny enregistreur ary ohatra. Tany zao no mbola tsy nijereko. Misy enregistrement ty tamin'ny datiny 12 Marsa taona 2024. Zany hoe tamin'ny andro nahafaty any amaty mihitsy zany ty. Andraso enona amin'izay. Fa mbola tsy maty foana vely ty alahy. Matesany amin'izay lesy fa tsy misy iainana pahasambarana. Lanitro, fa tsy feon'ny Davida ve zany e? Fa inona izany lasainy izany? Tena mangovotra ny tanako marina. Aleo tohizana aloha ka. Davida. Okey.
fa inona loatra ny raha tsy vitako hoe okarsy okizay. Tena nisy erreur be nataony laly ty e. De tsinona fa io nanaovany lahy manambonina ambony io, satria ahitany tsy ambarateloko lahy manomboka eo ka mila vonoina. Fa tsy ambaratelo ino? Tsy ambaratelo amin'ny mahampanankarembe aly ty a. Tsy mpitandro filaminana araka ny nafantaranareo akory, fa mpitandro mifangalarana sy mifandro-bana le ty a. Zany hoe miaramila ihany taloha, fa efa voaroka noho ny fiahiana ka zao lasa dahalo raindahany zao. Ka raha velako iaina sy iriheria lahy dia afantatra ny tsy ambarateloko amin'ny tontolo ny pirao ka oke tsy maintsy matoka e lahy le ty a. Fony aza manao an'izany serta vida avelao fa tsy ahoana le ty a. Sady anakirotana ny tokantrano koa ny lara velona eo e. Ny maty no mety amin'ny lamba ampilamin-javatra, ary ataovy mivavaka fara ny fahifoka kely dia aorianan'izay faty ny anaran'ny lahy. Tsy maintsy ho tratra ianao raha amono hafa ajano ny teny zao. Ho tratra? Tsy ho tratra le ty e. Olo-kafa nisy olon'ny toerako any amponsa, olona tsy malala zay ambonin'ny tany akory. Rehefa voavoniko e lahy dia tsy valako eo ampovoan'ny lalana eo, de saromako an'ity bozaka mainty ity mba tsy ho voatsikaritra zay fiara mandalo eo. Ka isososa avy hatrany ny fiarany ka tsy mahita akory efa misy fandrika miandry azy anie aho. Ary atomboko amin'ity iPhone ny lahy ty aloha ny fanapotehana fa mety hiteraka problème makotony. Tompo. Allô? Bonjour Tojo. Dia ahoana voary? Salama ve? Eo ihany lesy a. Fa misy vaovao lehibe tena tiako tantaraina amin'lahy dia izay no itsoko io. Fa vaovao momba n'inona ke? Momba nafaty any amaty. Fa tsy efa mazava angamo no nafaty azy ka? Tena mbola misy zava-miafina tsy fantatrareo fa zao. Afaka mihaona ve antsika raha pitsoariva? Tsy vita par telefona mantsy le resaka dia hiakatra mihitsy aho aloha. Ie, afaka fa aorinany amin'ny efatra satria mbola miasa mantsy dia amin'izay vao mirava. Ok ary. Tongavako any an-tranonareo ianao izany amin'ny efatra sasany eo a. Izay fa rapito izany. Ok ary. Mandram-piaona? Mandram-piaona Tojo. Voary? Davida. Fa iza le Tojo ny resaka taminao teo? Namako ka. Fa inona hono izany resaka maki-fanaovanareo izany ka? Resaka momba ny asa re a. Izany hoe nametraka dosie tao amin'ny toeram-piasany mantsy a. Nefa ohatrany tsy za mihitsy le reko teo a. Amin'ny firy indreny mandeha rapitso? Za koa mantsy andeha hiakatra dia tsy aloha mba miaraka. Anka. Leo any dia rery fa aza misahirana. Lalako ihany anie ka misahirana ahoana e. Sady mbola 10 kilometatra ange vao mahita fiara miakatra aty e. Avalontsika amin'ny miangeto. Mety amindry? Eny ary e. Zay fa anao lavasy kely ary aloha e. Ry razako any abasanao. Loziny ty. Tena mety eniny daholo ve izany ny resaka iteo. Voary ty mandefa SMS ty. Inona ho izany lasainy? Tojo ah. Mba alay ho aty ambany vohitra ny rova ny ho alina amin'ny sivy fa tena misy zava-doza mitranga. Efa hitanao ihany moa iny lalana iny. Eo amin'ilay sampanana feno ala sapin andrasana. Misy tri any anaty sapin so misy mahita ianao. Miantso aho rehefa eo amin'ny sapin. Tena mba tongava moa e. Tena zava-dehibe no mitranga matoa miangavy anao toy izao.
am'5 fa inona koa ary ty ataony voary am'5 alina ve ano ho any Androva amin'io lalana efa nahitaina iloza no andehanako amin'ny alimbe andraso aloha tsoko mihitsy voary so mba mety raha rapitso maraina dia anapaka kely tsy asaka fa maninona koa ary voary ny tsy mandray aleo alefako SMS aloha io fa misy mesazy tonga sady tena tsy maintsy androano raha tian'ilay voaka ny fonja natolotra dia tsy maintsy alain'la tia ny ho alina sao faty aty ka tsy alalany marina akory ianareo tena tsy maintsy tonga ialahy mba avalio hoeny moa miafiana ao anatin'ilay alasapaina toroko fa ho aho koa mba ekeo re miankina manainy ty fa inona daholo ary zany zavatra lasain'ny voary zany fa izako ary tojo mbola tsy ato anaty sapin aty ihany tena tsy azoko mihitsy ka amin'ny 5 alina ny fotoana nomeko azy nefa zao efa amin'ny 5 sasa mbola tsy tonga ihany raha ny fahitako ny olona tao an-trano aloha dia toa tsy nisy nahatsikaritra ny voako mihitsy mino afa raha-pitso maraina vao gaga ndray trano hoe nakaiza ary ohatry ny misy mitsaitsaika izany Andriamanitra matahotra be ahy zany itojo ve Andriamanitra tena matahotra marina dia ho sanatry Davida ve ohatry ny be manatona manakaiky izy zany aleo rangahy hiakatra ato amboniny ty azy ty tsy ho takotako ny reto ravina sapin reto ve aleo hiakatra aingana zay tena iny tokoa ary fa mandroso makaty tombo tena io ambaniko mihitsy izy mangovotra zany tombo loza fa maneno ny telefona io fa mitsilo aty ambony aty trano le olona voary ve io midina dia andao fa taraiky tojo ihany ty tojo eny hoa tojo midina teo ao fa raisiko ny tananao zay tojo saiko tapitra ny haiko marina tena neveriko fa Davida ianao fa Davida ahoana aninona ty amin'izao andro alina izao Davida mbola misy zavatra be dehibe tsy azony lava aleo rehefa mivilyntsika tantaraiko fa iza aloha moto an'lahy tsy naheny feoana moto mihitsy mantsy ato eo najanoko ary aloha arika andao amin'izay ary andeha tsika rehefa any miresaka tonga ihantsika marina amin'ny firy zao amin'ny ray maraina izao Davida angamo efa taty an-tranonareo tsy mbola ka fa ahoana foana aloha ty resaka Davida nrity ary fantany ve hoe ray toeram-piasana ihany ianao sy natolotra aiza moa kino ahafantarany an'izany fa ahoana amin'izay aloha tantara mazava amiko amin'izay ny zava-marina fa tena tsy indrindaona be aka tena loza ka izange somary gaga ihany satria natolotra tena tsy nandeha mafy mihitsy tamin'iny fotoana iny tsy tokony ahitsaka olona izany raha ny fandehanany haikay olona efa maty no modina valapatra teo amin'ny arabe mijiry fiarany natolotra koa moa maizimaizina dia izay tsy nahitana azy ny valapatra teo tena enzany raha Davida zany ka tena mainka an'le ry ka za mantsy gaga hoe ahoana ary ny tsy nahitanareo hoe nisy olona mivalapatra teo amin'ny arabeko ay le jiro zany no olana moa ny akanjony ratoboka lahy koa raha ny fitadiako azy mainty ambony ambany dia sarosarotra ny jerena azy dia ahoana zany no atao rotojo aleo fa rapitso maraintsika dia anatona manam-pahefana le nandray tanana nindra ray mihitsy no atonony hoentitsika ity orona peo ato anaty telefoniny ity
fa mbola tsy miarina foana ve retsy zato voary ry mino a? Za koa aza mba gagako. Tena mbola tsy nahita azy mihitsy hatramin'ny maraina. Nefa nge izy tsy mba mpatoro maraina izany atao trano e. Manondrana ny Andrika. Andeha hiakatra indray ve vao matory maraina? Aleo aloha fo azoko any mihitsy fa sao dia ho afa-baraka amin'ny Davida eo. Ny indray miaramily reny mantsy rehefa fotoana dia fotoana. Ory voary a. Otry. Toa tsy eto am-pandriana tsony. Fanakaiza. Ary misy taratasy eo ambony fandriana eo. Soratry voary mihitsy ity. Lasa vo maraina ry zareo fa tsy te hanako-tabanareo. Misy konkoro ataoko mantsy. Ka raha iandray ny Davida amin'ny valo maraina mety tsy ho tratrako. Hijanona maharitraritra kely any ho any. Velominareo. Ialao tsiny ao amin'ny Davida ao. Mandra-piona. Fa konkoro inona ny ataony kiala kely iny? Ode, efa vonina ve ndry ato ry voary? Oay, ay ve ny entony ato e? Ary izy voary? Ka vo mamaky an'ity taratasy napetra n'ity mihitsy ako. Nandeha melohana izy fa mbola misy fifaninana novonjeny maraina hony e. Dia tara hony izy raha mbola iandry amin'ny valo. Dia manino izy ny tsy niteny ho maly arifa? Tsy tiako mihitsy na io famitapitaka io a? Tezitra be Davida marina. Loza. Fa inona izao reto a? Hatrany an-dakozia avy maheno ny feon'ny Davida mitabataba. Ka ny kozinanao manao fika mampimebeko? Loza kifa tezitra be Davida marina. Zay koa avy nahita azy iny safoka be ohatran'ireny ka tena lalina izany. Finona nefa natezitra niny tato e. Fanakaiza ary le kiala voary tsy misy sainy iny. Tena efa mafy ny fandehako teo fa tena tsy nahatratra azy tetỳ an-dalana mihitsy a. Fa hafahafa mihitsy aloha le resan'ny tany finday henoko iny. Misy zava-dehibe ho resahany momba ny nahafatesany Amatony. Tena misy zavatra fatapantany ve zany sa ahoany? Amaty azy efa maty tsy mifotsonoko. Fa na izany aza tiako sokirina ary tsy maintsy sokiriko iny kiala kely iny mba ilaza zay kely fantany momba ny nahafatesan'le ry. Fa taiza izany ianao io e? Nanenjika ny voary ako, fa tsy tratrako izy. Fa enjehana tao inona koa moa izy? Efa tsy te hiaraka aminao izy matoy ny alamaraina tetoko mbola enjehana ahoana indray koa? Fa saro-piaro nga zato ravadiko. Ravavinao ve dia saro-piaronao e? Azafady a, tsy saro-piaro velively araka ny fieritreretanao azy a. Fa le fihetsika ao mihitsy ny tsy azoko. Fa tsy azonao ahoana aloha ny fihetsiko e. Efa nazavaiko anao teo fa nampirimorimo ato eo dia nanenjika ny voary ka inona amin'izany indray ary moa tsy azonao? Finona moa izany na maika anao hanenjika azy tany e. Ary inona koa no nasosotra anao tamin'ny maraina raha narenao fa efa lasa izy? Mahamenatra ny nento mihitsy ianao ty mba mariny. Miritodritona amin'ny tsy misy dikany. Ary za kely aza treritreromma. Mahita mandefitra sy manampy tambisan'andro ato dia mitady amolaka. Mba asio fanajana kely fa za efa krizy za mbola omena sermonina ihany ha? Ndray ry Davida. Dia sahanao ve nikasy tananahy e? Sako ka. Iny hitanao iny izy. Tsy te hitanao miseho amin'ilay sy be sermonina atao trano ato tsony aho. Zany rehefa tezitra ka mahavita zavatra teny anao tsara zay. Ka ianao zany tsy azo ahitsy mihitsy raha mahita ny tsy mety ataonao a. Tsy ianao mihitsy nanitsy ahy e. Tadio fa za neny miantoka amin'ny fiainanao e. Za ny mamelona sy manome anina anao. Za ny mahabotrabotra anao sy ny zanakao tahako izao. Raha tsy nisy ananganareo hipetraka amin'ny trano luxe be ohatran'izao. Za ndray mbola omenao lagy eo ha? Fa everinao fa fidino ako nga ny hipetraka aty ambanivohitra mitokana be aty. Ny didy zatonao ihany no mbola niretako taty. Raha vaty mba mikomprendre ianao tsy hametraka mitokana aty anaty ala be aty mihitsy. Ary izao no lazaiko anao a. Ianao koa ngeny na ohatran'izao ahy e. Mbola teo amperin'ny fianarako teny amin'ny université nge nalainao e. Langolangonao dia rehefa ty ariana latsainao sisa. Nadalaina sa nahita ny fiarako tsara tare dia roboka e. Satria mihevitra ianao fa narenanao ny tiavako anao. Ka inona koatr'izay moa? Fa inona izao ry voary a? Inona izany tabataba be ato izany?
Antanio an'ity zanako materialiste ity. Asa manao izay ampiteniteny foana ianao ry Davida. Tena miteny anao azay. Tsy olona tsy misy dikany akory ny nentoa ka nehoanao nitoetra tsy lambotinao. Ka mba moramora kosa ianao ry Davida. Eniko daholo angeny resakareo teo e. Marenina koa ianao ry nentoa. Miseho azo ray aman-dreny nefa firy volana milafika aty an-tranon'olona tsy mahalala fomba. Ndray ry Davida. Fitiavako amin'ny vadinao angeny antony hijanonako aty e. Mba tia hanampy azy amin'ny fikarakarana n'io zanakareo io mandra-pahalehibeny. Mba tia hanampy azy anadino an'iny fahoriana mahery vaika ny anjady tamin'iny ihany koa. Oka ho fantatrao tsara izany a. Mba satroko azy angeny tsy andao ny tanànako saingy mahatsiaro manana didy amin'ny fikarakarana n'io zanakareo io a dia izay no hijanonako aty e. Ay mo! So kosa dia hoe tia hanala fahasahiranana dia zara aza misy trano tsara tarehy alokalofana sy sakafo matsiro galabonana maimaim-pona. Raha izany ireny fihevitrao tsy maninona anaka fa ialako tsiny a. Ao fa raha pitso ihany a dia hiala tato. Dia tena andeha tokoa moa izany ianao ry nentoa. Aleo ary tsy andeha. Izay ngamba no mety. Za koa andeha hiaraka aminao ry nentoa. Andraso fa anao manentana vetivety a. Anaraka ahoana ry mino a. Tena tsy zakako ry nentoa fanambaninana toenanao maly ariviny a. Nanaovany ahy levitry ihany fa natoenanao tena tsy zakako. Aleoko mihitsy aloha misitaka kely. Ka raha lazainy fa izany manome lohandry mba hanaraka dia ahoana? Aloha asehoako azy kely mihitsy aloha hoe tsy mitamby amin'izany arenana izany a. Tsy bokana kily maina ka tsy hinan-kanina raha tsy misy azy. Aleoko koa hitany tsara fa tsy mila an'izay arenany koa e. Ry ihany io e. Fa raha tena tapa-kevitra ary indray dia homany ny entana dia ndao andeha. Bonjour chérie. Au bisou aloha e. Mba ianao e. Fa mbola tezitra foana ve? Aleo moka izy adiady ho malta mba hivalina any amin'izay ka. Davida, avy aloha mihitsy aloha mba handeha hanaraka ny nentoany andrenivohitra. Fa hanaraka azy ahoana ianao e? Dia iza ny ikarakara ny tokantranontsika? Io rasoa io. Aleo izy hijanona eto ikarakara e. Dia iza indray no hanampy anao hitaiza zaza raha hijanona eto koa rasoa? Voataizako foana ny zanako ka aza matahotra ianao. Fa haritra firy andro any nefindry e? Mbola tsy haiko. Ary aloha ianao andehanako anao manentana fa maiky nentoka. Ay, ary aloha dioviko tsara ny fiarana terako anareo e. Tsy aterina izay ka. Otry, fa tsy aterina ahoana koa? Alavitra anie ny route secondaire iny chérie e? Tonga nay foana iny ka. Aza matahotra ianao. Ary eo amin'izay aloha ianao ka. Maika izay. Voatolotray teny amin'ny manam-pahefana ihany le horoana-peo sy le mesazy rehetra manam-pirofo fa Davida no nahavandoza tamin'ny aksitonazo anay iny. Laza ry zareo fa alefany any amin'ny gendarmerie efa nandray an-tanana n'indra raha ino ireo pirofo rehetra. Dia nahoana reny toy iny e? Sao sanatria ka efa namany daholo ireo zandary any amin'iny faritra iny sanatria. Andriamanitra. Ankinay aminao Andriamanitra. Fa iza koa ty miantso ty? Oay e. I Mino ty. Allô, bonjour Mino. Bonjour voary. Fa iza ndraiky ianareo tô tsy ato an-trano a. Niakatra ty amin'ny vilona ange zasy nentoa e. Zany ve? Tena anaraka koa ve Davida? Tsika. Zasy nentoa rery ny aty. Tonga maraina be taty izay nefa ndritsy tratranay ato. Sofa dobla ny lakile an-tranonareo. Raha mety dia aleo tsika mifanao fotoana fa tsy teo any an-trano any aka. Fa maninona kia? Fa nisy inona? Misy vaovao lehibe tena tiako tantaraina aminareo sineny kia. Tena zava-dehibe loatra ka afaka makativy ianareo. Ka ny misy andriary moa tsy hitanay akoriko. Ao fa alefako SMS ny adresy misy ary.
neny mino fa alibe atafahoana aminareo fa tranonisy ty hitondranao any aty ry voary a dia maninona koa no hoe tsy teo any an-trano ianao eny tokoa trano natolotra sy tody tsy tiry zareo fa nendiko tatiana reo fa misy zava-dehibe tena tiako lazaina. finona k'izy izany a lazao angina fa tena madodina ka zao ary mpamon'olona ny davidinika maninona zany aza dia miteniteny foana io ndry ry voary a tsy miteniteny foana ary neny eno tsara fa ho tantaraiko tsara mihitsy ny amin'ny atsipiriany. dia nanambady tsy io lahy zany amin'io dia hatramin'ny anadako avy ny vonoana tena tsy zakako reto amboary ihany ny saina fa hivadika eo ankeny noho ny jazy raha ny filazandrito hoe dia efa nikaroany manam-pahefana efa ely davita satria tsy io lahy rain-dany dia ahoana izy ny tsitany hatramin'izay nefa dia tsy mba miafina fa mandehandeha toy ny olon-drehetra. Adiniko tokoa ny nampiseho andrehan'ity zavatra ity. Ty karapanondro vita fotokopy ity hono ny tena karapanondrony. Andre kiako? Jereo ny volony tamitony fa hafa mihitsy ny kopony. Jereo fa nisy volom-bava be izy tamitony. Dia jereo nge ny anarany Rasolofo Jauna Erika. Dri, fa tao anarana hafa mihitsy ity. Raha azoko tsara izany dia nanova anarana izy taty aoriana. Tsy hoe nanova anarana fa manao karapanondro sandoka mihitsy io amin'ny sary io izany izao ny tena anarana. Tena tsy napoiziko akia izany hoe izy mandeha miasa isan'andro ireny anie izany ka efa asan-dahalo mihitsy ny ataony. Ie, mpitandry filaminana ihany hono izy iny taloha. Fa tratrananao fanafiana mahery vaika dia lefa tsy hitantsony. Dia mazava ho azy moa fa voaroaka avy hatrany izy. Tena betsaka ondra raha hanenjehana azy ozy ny mpitandry filaminana nresaka taminay teo. Ary tena hafa mihitsy angena ny endriny eto amin'ity sary ity izany azy ohatrany tsy fantatra mihitsy. Tena niezaka nanova endrika mihitsy aloha izy hany ka nanompikariko aza tsy nahalala raha tsy nandinika tsara. Tena nanapady olo tsy vanina izany hatramin'izay. Tsy vitan'izany fa nanana taranaka taminy mihitsy. Andringa kimo nahalala an'izany hatramin'izay amboary ny saina dia ny zanaka tezaina tsara mba olom-banina sy andeha amin'ny fahitsiana. Dia saraka aminy izany ry sa iza tsoina kiny anampady aniny ny vitatra izay aza nanenenana sy narikoriko. Fa zao mandra-pilamin'izao raharaha zao dia izany hoe mandra-pahavoasambotra azy izany. Dia aleolohantsika tsy mipoitrapoitra ny an-trano any fa sao dia malifaty eo iny. Efa hitany mantsy ny trano. Marina aloha izay Neny sy mino. Izy nareo fa misy vaovao be ty? Fa vaovao inona ki? Eno Jereo aloha fa misy olona nge ty orinako ty Taona tolotra. Manao ana daholo nareo aloha salama izay fa afaka izany ianao io. Afaka madio teo ary nefa voapirofo fa tsy izany nahafaty any amaty. Tia arabaina izany ry dia miala tsiny koa tamin'ireny teny maherina ataoko ireny fa tsy nalala tamin'ireny aika ilay vadiny anterako tato an-trano ihany na vitan'ireny. Aroka moa izay ny ranomaso fa zao vaovao manaraka ry reto tratra ihany koa Davida ary efa niekineloka vitana izy. Efa eo am-pelantanany manam-pahefana izy ireo namany folo lahy. Mendrika azy tanteraka izany famelohan'ny teny gadrany dia mba eto any izay mianaka ry reto anao veloma mandrakizay aniny ao fa entinay sy natolotra any ndre
mino manao any ianao zao zao sisa rehefa elan'ny toratorahana mifona ary mino mifona fa nandainga taminao ny tena momba mifona koa fa nafatina nadanao zay antokana raikibo aminao fa tena hoana loatra ry Davida jiolahy mpamon'olona ny fahananao lainga hatramin'izay fitiavanao vorona tao anatin'ny laingany antsika hitako moa ianao tsy nety ny soratra tamiko mihitsy hatramin'izay kay mifona ary mino mifona fa nanara roatra ny fahatsoranao eto de tsoroko aminao ny marina fa jiolahy raindany zany namonina natahnao ary ny tsy fantatrao de manambady telo ahakoatranao tsy napoiziko kay ianao le mody miseho endry be tao an-trano reny kay namiratra jerena fotsiny eny efa raha niraraka tsy azo rofina tsoro moa ny ahy iny zao no afatra farany apetrako aminao aleo hifarana treo amin'ny maha-Davida ny anaronao koa ny tantarantsika aleo hivalina treo eny manaika fa mino de zao tsara io zazy io aza vela ho tonga tahaka aza mpahafantarina azy akory zay momba aiko matsy fa mandra-pahafatiko ny sasiko velony Davida sambara mino ny farana teo mamiratra jerena nosoratany rajoanary manana sombiny aina sarobidy novelominy onymiajanirina vantso anjariliva lanto miaraka tamin'ny lemek ary liva ary miaja tovy razana mamonjy sy rolan ramanatsoa no nandray feo anjariliva ny nanatotosa